Manolotra ny arahaba tompoko. Ny oram-baratra dia saika mitoetra any amin'ny atitany atsimo, ny ilany andrefana ary ny fatra avaratra andrefana. Raha mahakasika ny maripana dia mbola afana ary anevokevoka hatrany manerana ny Madagasikara. Mbola mitoetra ihany koa ny hafanana miopapana any amin'ny atitany atsimo nosy, manodidina amin'ny 7-30 ka hatramin'ny 9 degré ny maripana ambony indrindra. Hatramin'ny rapitso fa manomboka amin'ny zoma dia tombanana isy fidinany miandalana ny maripana any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina dia anorana malefaka ny voamaraina be, ny any Analanjorofo mpaka hatrany Toamasina, torak'izay ihany koa motsiraka ny faritry Melaky sy Boeny. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any Ratomangoro Atsinanana ary Ivatovavy mety arahana orana malefaka na erikerika manify manodidina any amin'ny Ilamena. Fatra hafa kosa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro na ibalika tanteraka ingabe masoandro. Raha ny vinany toetry ny andro ny takariva kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona rahankotroka indraindray ny any Melaky, Bongolava, Menabe, ny atitany ny fatra atsimo andrefana, Androy ary Anosy mitatra hatramin'ny ilany andrefana ny atitany. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona kely ihany ny ejika isin'izay orana izay any amin'ny manodidina Samborano, Sofia, Boeny, Betsiboka, Analamanga, Itasy ary Vakinankaratra. Andrahona vitsy na ibalika be ingabe masoandro any amin'ny fatra hafa. Raha ny vinan'ny maripana indray mananika hatramin'ny 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny atitany atsimony Madagasikara, eny amin'ny 30 degré any amin'ny faritry Menabe sy ny fatra avaratra andrefana, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany ary eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 12 degré ny motsiraka atsinanana. Ny vinany toetry ny andro ny zoma dia isy orana malefaka aloha ny voamaraina be ny manodidina ny Toamasina. Ny tolakandro kosa dia saika mitoetra any amin'ny atitany atsimo, ny ilany andrefana ary ny fatra avaratra andrefana ny oram-baratra. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona fa kely ihany ny ejika isin'izay tandrifin-drahona izay ho antsika eto amin'ny afovoantany. Ny fatra sisa indrindra ny ilany atsinanana nosy moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana indray misy fidinany ny maripana ambony indrindra ho antsika any amin'ny fatra atsimo nosy manodidina amin'ny 30 ka hatramin'ny 4 degré. Tsy dia misy fiovana kosa ny any amin'ny fatra avaratra andrefana fa eo amin'ny 30 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré. Motsiraka atsinanana eo amin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay isy orana malefaka andalo ny voamaraina be ny any Analanjorofo sy ny faritra atsinanana. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona rahankotroka indraindray ny tapany atsimo andrefana, ny ilany andrefana ary ny fatra avaratra andrefana. Ny fatra sisa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa vokatry ny hafanana dia tombanana iverina andrahona ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy ny any amin'ny fatra atsimo nosy eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra, enina amin'ny 30 degré kosa any amin'ny fatra avaratra andrefana. Ho antsika eto amin'ny atitany dia eo amin'ny 20 degré ary mety ho tafiakatra 30 degré ny maripana ambony indrindra any Bongolava. Motsiraka atsinanana eo amin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamery fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.